tomboko lasy tomboko vavy hiditra amin'ny tapany farany amin'izao olan'olam-panjakana izao isika dia ny fanaovan'ireo minisitra fianianana araky ny efanambaran'Andriamatoa filohan'ny Repoblika tamin'ny kabariny ny fanesy nanomboka tamin'izao feptom-piasany vaovao izao dia fitantanan-draharam-panjakana manakaiky vahoaka fitantanan-draharam-panjakana manakaiky vahoaka sy mpitondra manompo vahoaka no takin'ny firenena noho izany ny alohan'ny andraisan'ireo mpikambana ao amin'ny governemanta ny asany dia anao fianianana izy ireo eo anatrehan'ny vahoaka malagasy iray manontolo araka izany dia antsoina tsirairay ireo minisitra vaovao izay voavy notendrena ka iroso ety amin'ny pilipitra ety amin'ny lohana anao izany fianianana izany mandritra ny fianianana ihany koa no ananganan'izy ireo ny tanana ankavanana ary efa eo anoloana ireo teny rehetra tokony ho ataony amin'izany koa tsy andrela intsony ary isika tompoko fa miantso avetrany an'Andriamatoa ministry ny folo alinda Andriamatoa général de division Savelo Lala Monja Delphin. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy mininao fa anatanteraka ny andraikitra maha-ministra ahy amin'ny asa fampandrosoana ny firenena ampahamarinana sy ampahamendrehana tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy anao ny ezaka rehetra anasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo sapaitanana ao amin'ny departemanta izay sahaniko ary raha tsy tanteraka ny asa sy ny fanamby nankinina amiko dia ametra-pialana avy hatrany aho tsy anao kolokolo ary manaiky fa hoenjena sy ho ahitsy araky ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany Antsoina manaraka kosa izao Ramatoa ministry ny raraham-bahiny Ramatoa Rasata Rafaravavitafika. Eo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy mianina aho fa anatanteraka ny andraikitra maha-ministra ahy amin'ny asa fampandrosoana ny firenena ampahamariana sy ampahamendrehana tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy anao ny ezaka rehetra anasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapain-tanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko ary raha tsy tanterako ny asa sy ny fanambina ankinina amiko dia metra-pialana avy hatrany aho tsy anao kolikoly ary manaiky fa hoenjehina sy ho ahitsy araky ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany Ramatoa mpitahiry fitombo-kase-mpanjakana ministry ny fitsarana Ramatoa Landombolatsiana Randria Manantena Soa. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy mininao fa anatanteraka ny andraikitra maha-ministra ahy amin'ny asa fampandrosoana ny firenena ampahamarinana sy ampahamendrehana tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy anao ny ezaka rehetra anasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko
ary raha tsy tanterako ny asa sy ny fanamby nankinina amiko dia metram-pialana avy hatrany aho. Tsy hanao kolikoly ary manaiky fa ho enjehana sy ho ahitsy araky ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Andriamatoa minisitry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany, Andriamatoa Naina Andriatsitohainy. Eto anatrehan'ny Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, minino afa anatanteraka ny andraikitra mahaminisitra amin'ny asa fampandrosoana ny firenena, ampahamarinana sy ampahamendrena. Tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ambony ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Anao ny ezaka rehetra nasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko. Ary raha tsy tanterako ny asa sy ny fanambina ankinina amiko dia metram-pialany avy hatrana. Tsy hanao kolikoly ary manaiky fa ho enjehana sy ho ahitsy araka ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Ramatoa minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, Ramatoa Rindra Asimbelo Rabariny Rinarsan. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, mianina aho fa anatanteraka ny andraikitra mahaminisitray amin'ny asa fampandrosoana ny firenena, ampahamarinana sy ampamendrehana. Tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ambony ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Anao ny ezaka rehetra anasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko. Ary raha tsy tanterako ny asa sy ny fanamby ankinina amiko dia ametram-pialana avy hatrany aho. Tsy hanao kolikoly ary manaiky fa ho enjehina sy ho ahitsy araky ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Andriamatoa minisitry ny atitany, Andriamatoa Tokely Justin. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, mianiny aho fa anatanteraka ny andraikitra mahaminisitra ahy amin'ny asa fampandrosoana ny firenena, ampahamarinana sy ampahamendrena. Tsy hikatsaka fa tsy ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Anao ny ezaka rehetra nasoan'ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko. Ary raha tsy tanterako ny asa sy ny fanambina ankinina amiko dia mametram-pialana vatrany aho. Tsy hanao kolikoly ary manaiky fa ho enjehana sy ahitsy araka ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Andriamatoa minisitry ny filaminam-bahoaka, Andriamatoa Rakotoarimanana Irilala. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, mianianao fa anatanteraka ny andraikitra amin'ny mahaminisitra amin'ny asa fampandrosoana ny firenena, ampahamarinana sy ampahamendrehana. Tsy hikatsaka fa tsy ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Anao ny ezaka rehetra anasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko. Ary raha tsy tanterako ny asa sy ny fanambina ankinina amiko
dia ametram-pialana avy hatrany aho tsy anankolokoly ary manaiky fa hoenjena sy ho ahitsy araka ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Andriamatoa minisitry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra Andriamatoa Razafindravay Edgar. Eo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, mianina aho fa anatanteraka ny andraikitra maha-ministra ahy amin'ny asa fampandrosoana ny firenena, ampahamarinana sy ampamendrehana. Tsy hikatsaka fa tsy ny tombontsoa ambony ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Anao ny ezaka rehetra, anasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahanitro. Ary raha tsy tanterako ny asa sy ny fanamby nankininamiko dia ametram-pialana avy hatrany aho. Tsy anao kolikoly ary manaiky fa hoenjehana sy ho ahitsy araky ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Andriamatoa minisitry ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Ratoarzana Rakotoarsoa Suzelin. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, mianina aho hanatanteraka ny andraikitra maha-ministra ahy amin'ny asa fampandrosoana ny firenena, ampahamarinana sy ampahamendrehana. Tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Hanao miezaka rehetra hanasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra haingana sy azo tsampahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko. Raha tsy tanterako ny asa sy ny fanambina ankininamiko dia ametram-pialana avy hatrany aho. Tsy hanao kolikoly ary manaiky hoenjehana sy ho ahitsy araky ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Andriamatoa minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Andriamatoa Razafiarsoa Randria Mananteny. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, mianiana aho fa hanatanteraka ny andraikitra maha-ministra ahy amin'ny asa fampandrosoana ny firenena, ampahamarinana sy ampamaindrehana. Tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Hanao ny ezaka rehetra hanasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra haingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko. Raha tsy tanterako ny asa sy ny fanamby nankinina amiko dia ametram-pialana avy hatrany aho. Tsy hanao kolikoly ary manaiky fa hoenjehina sy ho ahitsy araka ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Ramatoa minisitry ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Marie Michel Saondra Malala. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, mianianao fa anatanteraka ny andraikitra maha-ministra ahy amin'ny asa fampandrosoana ny firenena, ampahamarinana sy ampamendrena. Tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ambony ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Anao ny ezaka rehetra anasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko. Ary raha tsy tanterako ny asa sy ny fanamby nankinamiko dia ametram-pialana avy hatrany aho. Tsy hanao kolikoly ary manaiky fa hoenjehina sy ho ahitsy araky ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Ramatoa minisitry ny fampianarana ara-teknika sy fanofanana arakasa Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Eo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, mianina fa anatanteraka ny andraikitra maha-ministra amin'ny fampandrosoana ny firenena,
ampahamarinana sy ampahamendrehana. Tsy katsaka fa tsy nitombotsoa ambony ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Anao ny ezaka rehetra anasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo-tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko. Ary raha tsy tanterako ny asa sy ny fanamby izay nankinina tamiko dia ametra-pialana avy hatrany aho. Tsy hanao kolikoly ary manaiky fa hoenjehana sy ahitsy araky ny lalana manan-kery raha sanatria manao izany. Andriamatoa Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Andriamatoa Andriamanitany Zely Arivelo. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, mianina aho fa hanatanteraka ny andraikitra maha-ministray amin'ny asa fampandrosoana ny firenena, ampahamarinana sy ampahamendrehana. Tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ambony firenena sy ny vahoaka malagasy, hanao ny ezaka rehetra hanasoa ny vahoaka ary hitondra vongatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko. Ary raha tsy tanterako ny asa sy ny fanambina kinina amiko dia ametra-pialana avy hatrany aho. Tsy hanao kolikoly ary manaiky fa hoenjehana sy ho ahitsy araka ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Ramatoa Minisitry ny Mponina sy ny Firaisan-kina, Ramatoa Fomendraza Aingo Elisette. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, mianiana aho fa hanatanteraka ny andraikitra maha-ministra amin'ny fampandrosoana ny firenena, ampahamarinana sy ampahamendrehana. Tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ambony ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Hanao ny ezaka rehetra hanasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra haingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko. Ary raha tsy tanterako ny asa sy ny fanambina ankinina amiko dia ametra-pialana avy hatrany aho. Tsy hanao kolikoly ary hanaiky fa hoenjehana sy ho ahitsy araky ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Andriamatoa Minisitry ny Fizahantany sy ny asa tanana, Andriamatoa Joël Randriamandranto. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, mianina aho fa hanatanteraka ny andraikitra maha-ministray amin'ny asa fampandrosoana ny firenena, ampahamarinana sy ampahamendrehana. Tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Hanao ny ezaka rehetra hanasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko. Ary raha tsy tanterako ny asa sy ny fanambina ankinina amiko dia ametra-pialana avy hatrany eo. Tsy hanao kolikoly ary manaiky fa hoenjehana sy ho ahitsy araka ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Andriamatoa Minisitry ny Fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra, ny paositra ny sy ny fifandraisan-davitra, Andriamatoa Tahina Razafindramalo. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, mianina aho fa hanatanteraka ny andraikitra maha-ministray amin'ny asa fampandrosoana ny firenena, ampahamarinana sy ampahamendrehana. Tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ambony ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Hanao ny ezaka rehetra hanasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko, ary raha tsy tanteraka ny asa sy ny fanambina ankinina amiko dia ametra-pialana avy hatrany. Tsy hanao kolikoly ary manaiky fa hoenjehana sy ho ahitsy araky ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Andriamatoa Minisitry ny Angovo sy ny Akoranafo, Andriamatoa Olivier Jean-Baptiste. Eo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, mianina aho fa hanatanteraka ny andraikitra maha-ministra amin'ny asa fampandrosoana ny firenena, ampahamarinana sy ampahamendrehana.
tsy katsaka afa-tsy ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Anao ny ezaka rehetra anasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko. Ary raha tsy tanteraka ny asa sy ny fanambina kininamiko dia mentra-pialana avy hatrany aho. Tsy hanao kolikoly ary manaiky fa hoenjehina sy ho ahitsy araka ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Andriamatoa Ministry ny asa vavetsy, Andriamatoa Aja Andrianandry. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, mienianao fa anatanteraka ny andraikitra mahaminisitray amin'ny asa fampandrosoana ny firenena, ampahamarinana sy ampahamendrehana, tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Hanao ny ezaka rehetra hanasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay hiasako. Ary raha tsy tanterako ny asa sy ny fanambina kininamiko dia ametra-pialana avy hatrany ny tenako. Tsy hanao kolikoly ary manaiky fa hoenjehana sy ahitsy araky ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Andriamatoa Ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro, Andriamatoa Ramonjavelo Manambahoaka Valery. Eto anatria ny Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, mianinao fa anatanteraka ny andraikitra maha-ministra ahy amin'ny asa fampandrosoana sy ny firenena, ampahamarinana sy ampahamendrehana, tsy hikatsaka afa-tsy ny tombosoa ambony firenena sy ny vahoaka malagasy. Hanao ny ezaka rehetra hanasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahanako. Ary raha ny tsy tanterako ny asako araka ny fanamby iankina tamiko dia ametra-pialana avy hatrany. Tsy hanao kolikoly ary manaiky fa enjehana sy ho ahitsy araka ny lalàna manan-kery raha sanatria manao an'izany. Ramatoa Ministry ny asa, ny fampananan'asa ary ny asa-panjakana, Ramatoa Razakabona Anitra Fitiavana. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, minina aho fa anatanteraka ny andraikitra maha-ministray amin'ny asa fampandrosoana ny firenena, ampahamarinana sy ampahamendrehana, tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Hanao ny ezaka rehetrarehetra hanasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko. Ary raha tsy tanterako ny asa sy ny fanamby nakininamiko dia ametra-pialana avy hatrany aho. Tsy hanao kolikoly ary manaiky fa hoenjehana sy ho ahitsy araky ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Andriamatoa Ministry ny rano, fanadiovana sy fidiovana, Andriamatoa Ravokatra Fidiniaina. Eto anaty-an'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, minina aho fa anatanteraka ny andraikitra maha-ministra amin'ny asa fampandrosoana ny firenena, ampahamarinana sy ampahamendrehana, tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Hanao ny ezaka rehetra hanasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko. Ary raha tsy tanteraka ny asa sy ny fanambina ankininamiko dia ametra-pialana avy hatrany aho. Tsy hanao kolikoly ary manaiky fa hoenjehana sy ho ahitsy araky ny lalàna makery raha sanatria manao izany. Andriamatoa Ministry ny jono sy ny toe-karena manga, Andriamatoa Mahatanty Pobert.
eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy mianianao fa anatanteraka ny andraikitra mahaminisitra ahy amin'ny asa fampandrosoana ny firenena ampahamarinana sy ampahamendrehana tsy hikatsaka afa-tsy ny tombotsoa ambony firenena sy ny vahoaka malagasy hanao ny ezaka rehetra anasoa ny vahoaka sy hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko ary raha tsy tanteraka izany raha tsy tanterako ny asa sy ny fanamby nankinina amiko dia metram-pialanana avy hatrany aho tsy hanao kolikoly ary manaiky fa ho enjehina sy ho ahitsy araky ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Andriamatoa minisitry ny arenakibony tany Andriamatoa Rakotomalala Erindrainy Olivier. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy manaiky aho minina fa anatanteraka ny andraikitra mahaminisitra ampahamandrehana sy ampahamarinana tsy hikatsaka afa-tsy ny tombotsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy anao ny ezaka rehetra anasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko ary raha tsy tanteraka ny asa izay sy ny fanamby nankinina amiko dia ametram-pialana avy hatrany aho tsy hanao kolikoly ary manaiky fa ho enjehina sy ho ahitsy araka ny lalàna manan-kery raha sanatria ka manao izany. Andriamatoa minisitry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Andriamanaloro Augustin. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy minina aho fa anatanteraka ny andraikitra mahaminisitra amin'ny asa fampandrosoana ny firenena ara-pamarina sy ara-pahamendrena tsy hikatsaka afa-tsy ny tombotsoa ambony ny firenena sy ny vahoaka malagasy hanao ny ezaka rehetra anasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko ary raha tsy tanteraka ny asa sy ny fanamby ankinina amiko dia ametram-pialana avy hatrany aho tsy hanao kolikoly ary manaiky fa ho enjehina sy ho ahitsy araka ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Andriamatoa minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa André Aja Resampa. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy mianina aho fa anatanteraka ny andraikitra mahaminisitra ahy amin'ny asa fampandrosoana ny firenena ampahamarinana sy ampahamendrehana tsy hikatsaka afa-tsy ny tombotsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy anao ny ezaka rehetra anasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko ary raha tsy tanteraka ny asa sy ny fanamby nankinina amiko dia ametram-pialana avy hatrany aho tsy hanao kolikoly ary manaiky fa ho enjehina sy ho ahitsy araky ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Andriamatoa minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy Andriamatoa Max Fontaine. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy mianiana aho fa anatanteraka ny andraikitra mahaminisitra amin'ny asa fampandrosoana ny firenena ampahamarinana sy ampahamendrehana tsy hikatsaka afa-tsy ny tombotsoa ambony firenena sy ny vahoaka malagasy hanao ny ezaka rehetra anasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana
eo amin'ny departementa izesahaniko ary raha tsy tanterako ny asa sy ny fanambina kinina amiko dia ametra-pialana avy hatrany aho tsy ho anao kolikoly ary manaiky fa hoenjehana sy ho ahitsy araka ny lalàna manan-kery raha sanatria manao an'izany. Andriamatoa ministra délégué misahana ny gendarmeria pirenena général de division Rakotondrazaka Randria Mitovy. Eto n'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy mianiana fanatanteraka ny andraikitra mahaministrahy amin'ny asa fampandrosoana ny firenena ampahamarinana sy ampahamendrehana. Anao ny ezaka rehetra hanasoa ny vahoaka ary hitondra vokatra aingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko. Ary raha tsy tanterako ny asa sy ny fanambina kinina tamiko dia metra-pialana avy hatrany aho. Tsy hanao kolikoly ary manaiky fa hoenjehana sy ho ahitsy araka ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Ny farahetsiketsika tokoa dia ny hidi-trano koa tonga eto amin'ny fotoam-pamaranana izao lanonana izao isika tomboko lahy sy tomboko vavy. Na izany aza nefa dia tsy hainy tsy arahaba sy irarosoa ho an'ireo rehetra voatendry andrafitra ny governemanta aleo ahalasana amin'ny andraikitra goavana sy adidy masina izay antsoroan'izy ireo tsirairay avy. Ikapa ahitany vaniny tokoa ane ianareo ary andidy ahitany toniny. Ho famaranana ny lanonan-dehibe anio ary dia isy ny fakanany sary ofisialy izay ho tanterahina eo amin'ny toerana fanaovana izany. Ny mpanao gazety rehetra dia asaina ampanajana ijanona eo amin'ny toerana misy an'izy ireo tsirairay avy fa efa misy ny olona voatokana anao izany fakana sary izany. Isika rehetra koa dia ijanona eo amin'ny toerana fa ny arofenitra no andamina ireo ministra isantsokajiny eo amin'ny toerana misy azy ireo tsirairay avy ho fanatanterahana izany. Koa manasanareo ampanajana tompoko Andriamatoa sy Ramatoa ministra isany amonjy izany toerana fakana ny sary ofisialy izany. Izany koa azy no mamarana ity lanona mpanjakana lehibe anio ity mankasitraka tomboko lahy mankatelina tomboko vavy.